fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Dambosco tompony andraikitra sy mpanatotosa Hanjary Levo. Fomba tany diso no manditsoka azy. Ny antony satria voatanora-dolan-tsento dia tadiavin'ny sasany alefa hanambady. Voatanora-dolan-tsento dia tadiavin'ny tsy mataotody ho viraviraina. Zaza mbola tokony hianatra ve? Zaza mbola tsy ary tanteraka? Na eo amin'ny vatantenany, na eo amin'ny fisainany, dia alefa hanambady, voatavy tsy mifandraka. Nosoratany Rija Aljona. Atsipazo zoana ahy tapiny dia lasa fa tena misolakanjo. Dia mba soloa madiodio manentiny ireny anaovan-tenireny. Sa tena tsy te hiadana. Mpanakarena benga iny lehilahy mitady ateny iny. Dia tsy namaly izany izy fa lasa hoy izany nampiremika ihany dia tapaka tampoka ny tenin'ilay zazavavy variana amin'ny lalao irery eo Ambodimangy eo. Niantona ny tantarany ary niato koa ny tanany nanakapokapoka ny vadikely tamin'ny tany ampiresahany eo fa nihodina ny andrandra ny tao an-damosina izy. Indro lehilahy roa no mijoro aoriany. Ny fifantoky ny fijeriny somary taitra ny to nanontany ny antondiany reto vahiny tsy fantapantany tonga manitsaka ny tokotaniny. Nanaitra azy roa langamba ny fitompony mason'ilay kiala kely manganoano mipitrapitra malefaka fa nifandona moramora ireo sady nanondro imaso to milaza hoe io. Oh bala! Oh babay! Misy mitady reo! Amin'izany ny voalohan'ilay zazavavy tsy tsara fintina asaritaky ny tsy hodrivotra ka toa vao mainka maneho ny maha tsy manantsiny azy. Hafa koa izany anarany izany a? Hoy ilay iray. Fiantson'ny olona tiany rainibe sy ny renibeny le ty zany a? Hoy ilay namany somary zokonjokony kokoa. Mbola vahiny maro ny lahy. Ny omehirery amin'ny tsy fahalalany tsy mbola mikavivy amin'ny fivolam-paritra. Ianao koa ngamba mety manontany tena hoe aiza ary sika izany? Ka etsy aloha ho tantanako amantatra vetivety ny toerana hitrebohan'ny tantarantsika. Tanàna ifangaron'ny olona samy hafa fiaviana mbola mamerovero ny fihavanana malagasy sy ny firaisan-kinan'ny fokon'olona ka na eo azy ireo mpila ravinahitra misy tonga valivotaka dia mbola ny tompon-tany ny ankapobehan'ny mponina. Tanàna milamindamina tselingelen'ny fitabadabana feomilina isan-karazany ka zary mangingina mianoka ny hanitra ambanivohitra amin'ireo ravimaitso mandravaka azy eny antsefatsefany eny. Tanàna mbola ahitana trano biriky amin'ny rafitra fahazana tany omban'ny singatsingana fotodrafitrasa lova navelan'ny voanjo ny rery fahiny teny izay samy tote hitory amin'ny mason'ny mpitazana fa tamin'ny fotoan'androny dia mba nanana izay mahizy azy ihany ty vohitra mahatahiry ny sombony amin'ny endriny tranainy ity. Tanàna koa mitondra ny lazanantsianaga tsy amin'ny mahasompotry ny vary azy loatra fa amin'ny maha eo ampototry le fary midadasika indrindra eto amin'ny nosy azy. Eo no fiakaran'ny trondro. Saingy aoka tsy ambarambarako anao izay anarany fandrao enjehanao ho porofoina izay lazaiko rehetra ka ampatsatso indray ny tsirony. Avelako ho anjaranao ny maminany ka hianoka ny famelovelona raha mba misy akony reniny fanahinao ihany. Amin'ny ilany andrefan'izany tanàna izany no miorina ity trano iray ifantohan'ny tantarantsika ity. Nanarangarana teo ambaravarambe lehilahy iray efa lazondazony ihany arahandramatobe iray ary nampandroso ireto mpitsidika salasalan'andro. Ireo ingarandrema mivady efa very anarana amin'ny tanonenana ho dadany Zara sy mamany Zara. Vao nandingana ny tokonana ilay raikalahy dia efa saika hipetsopetsona iarahaba sy hipingapinga an'olo-tanana saingy nipehan'ilay namany aingana ka ny fitsaka sy ny piripirina tery. Mbola tsy mahalala tsara ny fomba ny tany io fa zatra ny any aminy. Ka manao navina aty e? Hoy ny mpamangy hita ho tompon-tany na makilay ny resaka no nahazo toerana tsara izy roa lahy. Salama tsara zay ka fa nareo avany no manao akory? Hoy ilay rangahy tompo-trano. Tsara tsy manao zay ka. Hoy ihany ilay mpitarika. Mandalindalo dia mitsitsika e. Ny vaovao anareo ary? Voasafy vetivety ny fiainam-piarahamonina ankapobeny. Ny amin'ny fandripalemana marefurefo tao ao dia ny firongatry ny asan-dahalo na iza saika manerana ny nosy
sy nianatra taolapaty amin'ny manodidina, ny amin'ny fiariana dia ny toeram-pitrandrahana vatovaky anoany sy ny vokabary miakatra. Voasingotra tamin'ireny fa mpanangombary le hita hozana tany mitarika ary pila ravinahitra ilay namany mbola vahiny. Noho ny voasavasava ny ravina ny fampitarafana vao nanontany ny antondiany tompotrano. Ka ny kabarinareo avao fa hita maso arak'izany hoy ilay zokiny. Izay tia tandrotandro mba manana dinidinika sy resadresaka nefa alohan'izany dia atolotra iny ny vidin'ny seza volamena hipetrahanay indro koa omenay ny aso tokonana nitsahanay ary tsy mety koa raha miresaka mainy ka arosinay miaraka amin'ny nofokena mitapy havanana iarahantsika miala etaeta tsotsotra eto niraradraraka teo ambony latabatra iva ny valopy. Hita ho miramirana ery izy mivady, nisoritra teny amin'ny endriny ny fisokafan'ny vavadi-po ny mivomin-danadana. Azafady tompoko, hoy ilay zandriny kokoa elana anginana teo mba ny lobava. Io milalao tokotany io ihany moa ny zanakareo ato? Ny zanakay hoy ngarandrema. Efa relatra miparitaka ny daholo fa io zafinay ka zanak'ilay vaviavy io mba taizanay eto sady mba mitaizanay fa efa godro loaliko reto koa rehefa mifitadiavana any ireo dia mahalana vao mba misy tonga mamangy anay aty kanefa mielina iray na roa andro koa amin'izany raha mba mandalo ihany ny sasany. Eny dia izay mivady sisa tavela eto miandro ny taninandro arivanay so fa misy an'io karakely io koa. Azondra fotsy onina angamba ny nalehan'ny sain'ilay vahiny na ny tany teo ka ny azo nataony tonga aloha. Fa mbola voatafy tsy mifandraka ny anay io samy lokony ny eny rotonta ao ambadiky ny teminy hoe mbola sarobidy. Izy indrindra maso ny atondehanay hoy ilay vahiny. Ampalalako vetivety aloha hitonamako ito fa za ngamba efa tsinjotsinjonareo eto ihany raha tiana mpanakombokatra. Izy kosa no rasivy avantsika avany merinany pitovo mananiky ny fa 5 taonany. Ny ombala be tandroka hono tsy mifidy tany adina fa rasivy indray tovolahy be lamosina tsy mifidy rafozana mombabeny tovolahy be heripo tsy mifidy tany hitadavakarena avany akaratrano no mifiaviny saingy tsy misy tany tsy tonga ny mba ahitana andravola ary amin'izany ataony avokoa na asa madinika toy ny maningana sy ny manamboatra elo indrindra ny mandidy vary efa ho avy izy io na vary mandeha toy ny vary koba sy ny vary mangidy ny edinediny ery le rasivy amin'izany mahay mandahatra koa moa le ratiana mandoka ny firesany raha tsy mahay tsara ampisotrony mangidy tokoa. Nipetrapetraka angany dindinika tao an-trano fa nantsony amin'izay ny tany ivelany. Orkalamina avy kely angenao midira ty malaky fa misy vahiny sika. Indro ilay zazavavy nanao tantara vato kely teo an-tokotany nipotra teo ambaravarana. Nanjary ny aotraotra hatramin'ny famindra ny niditra fa tsarono ny fatratra tamin'ny daholo ny masony iray trano. Kalamina zazavavy kely marirandrirana malambolambo endrika, somary manga mivolon-tsokola misy ronono ny fihodirany, ny molony manifinify tsara tefinjanahary, ny orony tsy dia dombo loatra, ny volony raha teo malefaka manambaka ny zanak-arivo fa ny tena tombony dia izay fijery ny pitrapitra mateo ty izay to manaparika ara-pitiavana amin'izay mifanatrika aminy ka mambabo fosahady ireny dia mampiakavy trano fa manjisy. Mbola eo koa nefa ny toebikan'izay matombotombona ihany taizandreny be sy raibe raha teo moa saingy tsy azo lazaina ho maroroka loatra fa mba miara-mandroso amin'izany ihany ny sainy. Raha tombanana dia tomba efa tovininy ery fa zazambany vohatra moa ka na mbola marivorivo amin'ny taona azy dia loriny fiainana isan'andro eny dia mba matomatotra ihany na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny kanefa zazavavy kely mbola somondrara hitehina ny an-tanorany vao anitsaka ny 12 ranonorany. Hita ho ny entana ny fondra sivy manatrika ny tsanganana io kanto mahafinaritra kalamina ninona mantsy tsy fananana tsy navelan'izy mivady ho taratra aminjafiny izany fa sady zarobakolony io no areny. Ianao anaka no atondihan'ireto olona tonga ato amintsika reto fa tsy izay akory oinga rainy ny banjina anjafiny. Indro rasivy tianao n'izy anaka
ary te hampiakatra anao vadiny ka nitororany an'izao ajambolan'izao zay mivady ka manao hoana ny hevitra anaka. Safotry ny enatra ilay zaza, nirehitra ny tenany manontolo, tsy nampoziny le resaka, tampoka tamin'ny loatra, niondrikondrika fotsiny nataony fa tsy nahajery olona ny masony. Amposaina ny anatin'ny fonao any miandro ny olona. Nijajirika toy ny labozia teo Kalamina, ny olokoloka tsy nahita ambara. Mihaino ange zay anako? Hoy indray ny balany. Manahoana tsara hoe ny hevitra ao? Tsy fantatro. Hoy Kala sahiran-tsaina. Tsy fantatro ahoana Hoy Rafotsy. Mbola te hinono eto aminay? Efa vehivavy lehibe ange ianao Tsoro fotsiny aminay Hoy Ngarainy. Vonona ny any ambady azy ve ianao sa tsy de ampy zay? Vaka de vaka le zazavavy, angamba te handà mafy fa tsy sa, mba zazavanina sy tsara taiza ihany tsinona. Kanefa rehefa namadibadika ela teo izay azony sy tsy azony lazaina izy, tritra ihany ireo molony roa. Mbola tsy vonona? Kivare. Tsy misy saina mihitsy Kaladaly ty. Hoy ny renibeny. Itena ve malaikadany? Mbola tsy leon'izao fahasahiranana lavo zao ihany. Soanao ange zany anako? Hoy kosa ny raibeny. Zay tsy manana na inona velao anao sao de manantena andova. Manana fahasahiranana amin'ny fivelomana tokoa ry Ngarandrema. Varobarotra moron-dalana no nentin'izy mivady niahatra amin'izay ny ankohonany. Nivadibadika teo fa mbola mitsopozipozy io ihany. Zara raha fansidina samiry ireo zanany. Tsy nisy lasa lavitra mantsy fa atriatra fahalalana teny daholo. Ny an'leraka vavy aza moa kitra no azo ny tany ampandratoana fahalalana tany dia io natsipy notaizany ireo ray aman-dreniny io. Ary ny fianarako? Hoy Kala nefonefona. Eny tsy anjaranao zany. Hoy ny balany. Fa izay avelona anao eritreretina. Sa mba mihevitra ny lasatra izy zato ianao? Tsy misy ho avy mamiratra ao anao any fa andaninandro fotsiny. Ny kolokolo zao no manjaka dia zay manambola ihany no lasa. Ny fanambadiana no ampitsonao Hoy kosa ny babainy. Efa tonga sahady izy zao ka voay varavarana fahazamiaviny, sokafo ny fonao. Totoafo ny fitenenandreo ray aman-dreny beny. Jenjy ny Kala. Tsy hitan'izay andro hitany tenany. Sady aketra mba mampangataka nanatrika ny fifamalena izy telo miafy. Ary tsapany angamba fa mbola ho sarotra ny raharaka naleo nitsoka moramora. Aleo aloha izy ry dada sineny Hoy le aza totosa. Heritreritra tsara mbola tampoka tamiko ny resaka ka aza de omena tsiny izy Ny farana ny dinika. Lasa izy roa lahy rehefa avy nanantitrantitra ny mbola hita mipody aka ny valiten'ny rakalakely. Voadify ny vahiny dia ny fanotofan'izy mivady ny fatrapatrarana le zafiny. Mampalahelo. Ry fahantrana, ianao fototro izao fanolorany zaza tsy malatsiny izao tazana mbola tsy matoy. Ataonao matimaty ny tombontsoakely ny R.D.B natao hitsikitsika ivavaha dia indro manosisositsotra izonizony. Va tsy amelanao ironovonovo mamelana raha tsy maina sy malazo, raha tsy ringitra hatrany am-potiny mihitsy aza. Ndao, mbola ho resina ianao fa matahora. Very hevitra tanteraka Kala. Indre zany andro ny eo anilan'ny raibeny sy ny renibeny. Mbola maminy ny antaanta sy ny dongidongy amin'ireo lehibe akaikin'ny fony. Mbola satry ny abodibodony miaina milamina tsy manan-kahina. Mbola tsy fony ny WC-koly sy ny fiaraha mitositosy an'ireo zaza miara-milalao vovoka aminy. Kanefa endahana aminy ny reny zao. Dia tsarony ho didy antsy velona ongotana ankeriny amin'ny fony sy ny fanahany ny fahazazany ka reny mangerifiry mampangotsikotsoka ny vololinainy. Fantapantany ratsy ihany ny atao hoe fanambadiana sy ny fiarahany lasy ny vavy. Saingy mbola maizimaizina aminy ao ambadiky ny fiainany ankehitr'io. Asambarana tokoa ve? Ilaozany ve ireo ankizy indray mihira aminy sy ny lalaony rehetra? Dia afoniko ny fianarany. Avalina raha mbola tsy misy na maripaizana kely akory aza ananany. Dia inona zany mba lanjam-pahalalana eny an-tanany hoentiny misetra ny fiainana? Ary ho aiza no hiafarany? Va
ampizava tokoa ny fahasahiranana madinidinika amin'ny fiainana andavanandro ny firosoany anambady sa vao mainka ampikitroka aza ary le lehilahy tsy fantapototra ny tonatonana nangataka azy iny mba ahoana marina ny aminy mba azo antoka ihany ve ary lalaony azy sa tena fitiavana na inona nefa ny aminy to tsy mampihetsi-bolomaso azy akory asa nga nahoana avadiny indray ny sainy dia toy izany daholo ve no iainan'ny vehivavy rehetra mivoaka anambady fa reny koa mitsotra izao ny fony sy ny fanahany tsaroany hoady mangodahana mangabakabaka no atosika hivikinany enika vao andingana andina tanorana dia efa rombahany efa nabadiana sahady hiara-dalana aminy ny fahorin'ny sasany ho no hifalian'ny sasany atao ahoana fa izay ny fiainana le zaza mikorotantsaina ny lehibe kosa mandromandro soma tsara fa anampinanto vaovao efa voaray ny vodiondrom-barotra ny sasany azy roa nefa mankalaza sahady ny dingana vitany dia indro any amin'ny trano fihinanana no miala vonkina ataovy besisika ny loka hoy ny ray mantsy ny madio tanana dia ataovy amin'ny rambony fa aza atao amin'ny lohany raha mety hoy ny faharoa tsy avy aty loatra mara ny lako hoy ilay voalohany ny omera amin'ny sianaka litia amin'ny lohany tena misy ny tsirony niakatra an-databatra teo koa ny tokagasindrazana tahaka ny mahazatra sange satria moa zava-dehibe ny natao dia ilay amin'ny lohany mahery no ny fanapahana alohan'ny akarany vera nefa tsy adiny ny razana no rarahana kely ny zorotranon'olona ahoana ny fahitany lazy teo hoy rasivy nanombo-dresaka efa nama mivoakendriny fa mihetsika lahy hoy ratiana to mitady dingrambony ianao sa mianatry ny mamolaka fomba n'izany fa aza taitaitra tsy afaka makaizatsony iny fantatra lahy moa izany no fitenin-drazana ny akoho no maty dia ny arana ny mpivady fa ny fanambadiana kosa ny raikitra dia ny arana ny lehibe ka ahoana ho izy dadany zara teo tsy zara ny aza nitsika fotsiny rasivy efa azo ny fony izy mivady be ny verany no nakary ny hodomina mandeha ihany ny hira mihetsiketsika amin'izany tsy naharitra rasivy fa nitsangana nandiha ny sonenika irery teo ny lehilahy ny endriny miramiranaok izany variany ratiana manara-maso azy sady mampipololotra eo ny setro-jigarana afaka angamba ilay fiantanany tsy ariny fa nohony teo dia niverina nipetraka indray izy nodoniako tsara izy le nijoro teo anylokinika ka lasa ho any saiko mbola vaovao ny entana hoy ratiana nanohy aingana marina mafy iny lesy raha mbola tonga fotoana izany mitratrany azy iny mbola tsy vaky akory dia niara-nikakakaka ny me izy ro lahy aza ho any lahy izay ombo maty any fa ny enany anina hoy ratiana haniko manta mihitsika amin'ny lako azy tsara na ataoko fivantanana ty fotsiny aza reny ilay raha matoa-pivary mandeha sendra ninditra ny resaka ireo ka nitsaingohany ataonareo inona indray izany zazakely izany lasa ianao mandeha fa tsy misy hidiranao izany hoy rasivy sorena nitrondronao amidy tsara tsy miova mihitsy ianao ty hoy ilay raha matoa nisintaka moramora sady nanao tsara jery an-dratiana izany aky malala amin'ny fiainana hoy ratiana ny kimokimo tehana eo fa fantany tsara ilay vehivavy dia inzay ny molony ngonongonina ilay hirany mpanakanto ray manao hoe iza ny diso ny reny ny talohan'ny zanany iza ny diso vao mainka nangarika ilay vehivavy sady nigadona niara-ny me indray izy ro lahy lasa ilay mpanelingelina ny toy ny tafan'ireo efa ny lahy iny hoy ratiana vita ny adidiko izao savy tsy mba mametaorana gona namako izany zay nihitany lahy reny ny fiasako misaotra indrindra hoy rasivy fa efa izy izay ny anasy isa ataoko maty-paika tsara ny drafitra manaraka dia aiza no tsy babika iny aza atonoana fotsiny ny anjarako rehefa tonga eo amin'ny fanjakany lahy raha vao mipoaka fotsiny ny afera koa dia efa anipazako ianao zoka tsy tratra efa nifandoana ny tontondron'izy ro lahy ho mari-pankasitrahana aza atao ela raha solan'ny kareo miandry kely tsy nambolana fotsiny sika tamin'izay nisy lehilahy ray niditra ny vimbina botakely ndia haka ny toerany manokana ary hoy izy nijery an-dratiana toy ny te an-tany vaovao aminy sy ny ataony eo rojo fotsy hoy ratiana to
teheraban'le io. Tsy misy iny ty fa mba mikorana kely eto Ary sao dia mba mahasoa anay zany fiaramaizina zany hoy ilay lehilahy vao niditra. Tsy hainao zany rotsifotsy fa mamovy ihany mety aminao na andeha ataoko hoe rojo ihany aza. Hoy Rasivy mba nandrambony resak'ireo tambazavazy. Sao ve dia mba ho fotsy rojo manga no mety amin'lahy. Maitso fa tsy fotsy avy. Hoy Ratiana ambany me. Aty amin'ny tanin'ny vary ngeny misy an'lahy le roa Hoy ilay rojo fotsy nandray tsiraisina totsipolo-trantitra. Ny rojo zany le tiry le sivy varindrazana karazam-bary lava madio ny voniny. Hoy Ratiana nanamafy ny tenin'ilay voatonga. Fa tsy lay heveriny lahy akory. Ny rojo mena mety fantatra lahy fa misy koa ny rojo fotsy. Mpalalo azy gona ny eto amin'ny tanitsika fa mbola vahiny izy Hoy ilay rojo fotsy ny me sady lasa naka ny latabany rery-tery. Fa izy iny Hoy Rasivy tony anahana. Iny ny vadin'ilay raha matompitondra barao teo. Mangatsika avy tany anaty rano tao zao ilay dala dia mba maka hafanana kely eo. nefa toa misomongamonga be na rosy le vadiny teoko. Hoy Rasivy gagagaga. Tantara lava ny anay siny. Hoy Ratiana dia naverindray ny andalany vitsy amin'ilay tononkira no irainy tery aloha. Averinina ary inona no andrasana maizim-bolana. Asa hoy teo moa ikala kely no mampalahelo. Zany sa zany ny lehilahy anosehany fianakaviany azy. Tsy fantany mantsy fa atolo no viravirainy ny ambodiny zanany. Jereo angeny manjola izazy avenjivenjy ny fahorim-panahany toy ny lakana very fivoy. Baraingo maro no indray mifanjeva ao andohany mitambezo valiny aminy fa tsy hitany andosirana. Kely mantsy ny heriny, kely koa ny tenany, ary kely raha teo ny sainy dia tsy takany ny rariny. Fa ataony ahoana ny andasy hanohatra ireo ray aman-dreny be ny taiza sy nan'olokolo azy. Anisan'ny fahendrenana mpiavaka ny taolo ny fitandrona ny asy ny zokiolona. Nomena toerany sy ny lanja manokana izy ireny teo anivon'ny fiarahamonina, notoavina sy niketeny, fa ela nitezana, ela nipetrahana teo amoron-drano ka mahalala ny marivo roboana, ela nipetrahana teo amoron'ala ka mahafantatra ny magnitsy-kapaina, ary tsy misy ho ny ray aman-dray manolo-bato mafana ny zanany. Ka raha tsy taiza toy inona izy no hitsipatony lakany tany, inona no ataony? Aiza no alehany? Ary amin'izy no sarangotany? Ivikina ny eritreriny andramany tazanina indray ny ao ambadiky ny ampitso dia nitambotsitra moramora ny saina maneritreriny. Anao ahoany zany izy rehefa eo anivon-tokantrano? Ho hainy ve ny olon-dehibe? Ho vitany ve izay andrasana aminy? Ary lamina sy afinaritra ve ny fiainany? Boda ny lohany mikatsaka ny valin'ny fanontaniana apetraky ny fiainany aminy, ary tsapany fa maizina ny lalany ka raiky tahotra sy mangorohoro ny fanahany. Tsy niafana akory ny fahasahiranantsaina kobon'ny mangina ny amin'ny fiovana tsikelikely misy amin'ny toe-tenany dia misosoka koa ny mampikorontana ny fiainany. Indrisy mby miatra aminy ankehitriny ny fiainam-piarahamonina azo nohonina tamin'ny tantara vatokely teny an-tokotany. Aina nodiny tenany ny eritreritra efa nanantanina ny latsaka teo ambavany. Verivery saina teny kalamina kely, lasa saraka amanteny, malaindainy hetsika, izay ataony rehetra tsy misy mandeha amin'ny laoniny. Manao raharaha ao an-trano mitavozavoza ka mamaky vilia, kapoka ny setriny. Mandeha any an-tsekoly sady tsy miaino ny tsy misy raha hay rehefa adinina, voasazin-dramoseny ny hafarany. Miara-milalao amin'ny ankizy indray, mianahana manimba ny vintan'ireo namany fotsiny ka ny esoron'ireo tsy anisany. Dia ny moron-drano malefa pitopa sy ny zozoro midoladola iny sisa no mifanaraka aminy ary ny fahanginana ny namany. Miaino azy ireo sady mahay miresaka aminy. Izy rery no nisingatsingana teny fa ireo ray tarika aminy kosa nitangorona ny lalao tamin'ny oraka malalaka tery. Nohon teo indro nisy fiara tsy mataho-dalana nipotra avy any an-tanàna any ary nijanona noho ny divan'ny moron-drano. Vahiny hafa firenena no tsikaritra avy hatrany teo anilan'ny mpamily. Tampoka nisy zazaray ny hika mpangalajaza dia indray nirifatra ny lefa tahaka ny tsy teo ny sisa rehetra. Azakazaka re zao, avitraina re zao. Poto izay dia nangina tanteraka ny moro-pari. Ikalamina irery sisa ny anjaanja teny. Tsy nahoany akory ilay nampandositra ireo namany,
tsy nahataitra azy mihitsy ny fijanona ny tery amin'ny tokony ho trahatoraka tery. Hitany tsara le vahiny sy le raikalahy miaraka amin'ny ao anaty efatra tsara tare. Ireo koa mba nijery sy toa niresaka azy mihitsy fa tsy nisy nivoaka tetỳ ivelany. Asa inona fotsiny nalehany teo fa injay ny velominy ny miliny dia nikorisa moramora ny verina ilalany ry zareo. Toetra fahita amin'ny zanaka ambanivohitra eo mora andairany tsaotsao sy ny finonom-pony io ary misy mbola maizina tokoa ny fijeriny. Tsy mazavazava amin'ny aty fanahany ireny fiara tsy mataho-dalana mijanona amin'ny toerana manavivy ireny. Sady izay mbola hafa firenena koa ny olona tao anatiny. Koa aza tao mahagaga ny zaza fa nitolapaty milevina ny ambany rangolaza mbola misy misikotra ihany mainka izay taovan'ny velona mandehandeha eny. Ary be raha teo ny fampitandrimana raha tsy fampitahorana mihitsy aza azony tamin'ny lehibeny amin'ny pakarasy ny pakafo. Tonga tena tanàna ny feo. Indreny ny fokon'olona efa niwalahoala ny fampitona ka niroatra izay fotony toe-javatra. Nefa iza moa no tratrany eo? Tony dia tony aloatra ary mangina sady milamina ny manodidina. Ny verimaina sy nangahy ary eo nanantehina hifanehitra amin'ny olon-dratsy. Iza tokoa ireny teo ireny ary sakianinona teo? Mbola ho fantatra ny valin'izany fa itsy zazavavy aloha no andeha arantsika. Iny izy manjenonjeny foana eraky ny tanàna manardiny eritreriny. Kala, ao tsy mba hitondray voatabia sy menaka kely ao raha hiakatra ny antsenany ihany ndria. Tsy naharitra fa ny vily tia nantsona ary nanatina ny trano misy le vehivavy nanatsika azy. Trano bongo mibananakeo io fa tsy mba voabaky toy ireo namany manodidina azy ka talaky ny mason'ny mpandalo ary dia mahavantana ny namana mantsakaiza. Trano bongo tokanefitra vita amin'ny rotsopeta manambara ny mahavahoaka mandinika ny tompony. Ty sery koa tsy andalovana mihitsy. Hoy le zaza. Nitsakara amin'ny mama Josiasa tsy vita kokory. Fa izy mba zanako irany. Nahatsiaro voatsindro ny lesera. Izy tokoa moa mba niteraka an'iza. Saingy noperany mangina ny maharary ny ainy. Nareo rakia, ao matsegoana. Hoy izy nanambitamby. Ka be ary sera. Mahadendeha azy amin'ny fiainany izany ka. Aleo tsara aloha hipetraka andiniako an'izany. Tsy ny hafahafa fa niditra dia namonjy ny tovetraka tokoa teo anilan'ny varavarana izy. Tsy mifanolobody rindrina akory ry zareo reto fa vakiparitra roa samihafa sarahany lalana sy elanelany ny trano 4 sy 5 amin'ny lafiny miady. Saingy aty ambanivohitra moa mbola mahay miara-monina ny olona. Isera raha teo efa zatra ny fiainana tsy anaka ka na dia voataona vitsivitsy aza no niorenany teto fa tendrombohitr'olona moa ny vehivavy araka ny filazan'ny tolo dia efa io nalaky ny fandray volo tamin'ny manodidina. Gina le raha matotompo-trano. Mbola mangotsika ny fony nandre ny famaliny le zazavavy azy teo ka nipendrapendrana fotsiny teny ny masony. Tsy mba rasera kory farafaharatsiny fa dia isera. Tsaroa ny olatsadanja kokoa amin'ireo mitovy saranga aminy izy. Tsy mitovy saranga kory aza satria ity mamany Josia voatonony ity dia mbola zandry ny anoany amin'ny taona. Kanefa moa everiny mpiaramonina manodidina ho famingavingana ny fanononana anarana ny olona efa lojanaka. Ireo valala ny arananjoy sy kijejany aranita tamin'ny rehetra efa very anarana amin'janany fa izy kosa momba antsoina amin'iza. Maniraka aza valiana ankitsirano. Zato rasera vehivavy mbola hita maitso volo kanefa toa malezolezo sy somary kaozatra. Ny tovavy rehetra mananika eo amin'ny taonany tonga amin'ny tampony ny hatsaran-tarehany. Mifamadika amin'ny hitsiny amin'ny besiny maro kosa ny azy. Toy ny nofinofy sisany fitanisany sana ireo androny vololona. Olombelona nge izy tamin'izany. Tsy napetraky ny lehilahy fa ny fandrombahany isaky ny ankodimirana. Kanefa ankehitriny ambinambony akantony tsy torotoro ny herivaikan'ny antanorana ny diaviny sisa tavela eny. Fa nahoana nefe? Nokikisan'ny aretina sa nolazon'ny fiainana? Tsakotsakoy ny irery ny valina. Raha tsaroanao dia io indrindra ilay vehivavy tary amin'ny trano finanana.
bazany ka tomatromatroka tokoa ny salovantavan'ilay zazavavikely mpiray tafasiry aminy sady mba fanirakirany. Ndry mandendeha rerena anaty zetrany io. Oy rasera. Mbolo lasa mipangalajaza any ndry io. Fa zanga hono zazatsony. Hoy navalin'ny kiala tsy nakasarotra. Finindray. Za rehefa hijanona tsy hianatrako. Milaza rehefa ho adala ho afatotra etsy ambody azo etsy. Oy rasera ny mety ravo. Dia ninona ifa ao trano? Anambady hony. Tankiny rasera. Voakitika ny feriny. Namono tantarany efa matory zany. Tsy te ino reniny sofiny le ramatoa ka niezaka mbola namazovazy. Aza manetsika ny aretikeo raha kinareo a. Hoy izy ny numera. Fa ataoko mamaky eo a. Eny, taranak'olona kely dia nanambady rasera. Vao 12 taona monja ny reniny no niteraka azy matoan-janany. Izy koa vao 14 taona monja dia efa nanandrana nitsofoka tamin'ny fanambadiana. Niatra tamin'ny vokatra izany ka tsaroany ny ainy mandraka ankehitriny. Mariny, anambady misy tindringa ano any? Tsy misy. Variana fotsiny rasera. Tsea, dia ahoana fotsiny? Tsy fantatro hoe. Sady injahy tsy tanany tsony ny ranomasony. Tsy naharitra fa namiana azy rasera sady namoaka ny takolany mando. Ary dia voatohana koa ny aty fony. Vaky ny alahelony ka hitan'ny teteteny. Hitan'ny kialaminy izany ka vao mainka nampiloatra ny fokofokony efa nigiazany ela tao ampony. Mahereza tsea. Eto anampy andry. Iaty sika fa tsy mety izany. Inona tsony nefa no azo atao eo e? Balaso baba efa manaiky. Fandrianana azy tsy manaiky. Ary tsy azo ekena raha teo izany e. Eto raiso aho toy ny rahavavindry. Ny antony ao an-tsainy ny toyany hoe fa za moa mba niteraka an'iza no etonina oreny. Saingy to takatakatra kialaminy izany ka novakiny. Toy indrenika ianao fa efa lehibe noho ny mamako niteraka. Mamako mbola tanora. Vao 20 taona amin'izao. Fa efa antitra be nga ny fahitandry a. Hoy rasera ny kentrona. Za nefa mananjandro mbola kely noho indry. Rairay reny. Eny. Valomena daza iny nateraky neny. 5 ray reo. Ka zany zoko indrindra. Zay ahita voalohany sy ilay farany ihany ny zanaky ny rainay. Ahoana koa izany? Hoy kiala. Inenina nanambady neninay e. Talanjo ny kiala. 5 ray ary inenina nanambady. Izay nandalo izany dia nametraka. Noho ny maty ilay vadiny fahadimy ary lasa koa ny an'ilay dadanay tany dia mifamerina izy roa. Dia izay mbola nahazo ilay zandrina izay. Mbola hidada ilay vadiny natolotra azy tamin'ny voalohany ihany izany ny vadiny farany ao. Dia 4 taona izany sery izao? Tsy ino angambondry raha ilazako ny marina. Mbola 17 taona fa tsy araka ny nanombanandry azy teo e. 17 taona? Hoy kiala gaga. Mbola zandro mamanainga izany e. Nipololotra ny senton-drasera. Tsy nitsika intsony fa maloka ny endriny. Eny. Hoy ny teniny horohory. Vao 17 taona monja fa efa impitona nambady. Vao mainka zenda n'ilay zazavavikely. Montsan-drasera ny zava-bitandreniny mahatalanjony efa nampiaiky volana azy. Impito? Noho izy namerina ny teniny nampiseho ny fahagagany. Mahafanatratra izany ianao? Tsy a. Mbola velany daholo reo. Fantatro ndry tsara izany sasaniko. Tsy mifanaraka fotsiny izay dia nisaraka. Asa samy tsy matotra angamba. Dia mbola tsy niteraka mihitsy. Sa izany zanakao? Ny ranomason-drasera ny joy indray ny to namaly ny fanontaniany. Eny, samy mba nanambady aloha ihany na ny reniny na ny zanany fa ny sasany nataon-janahary maro anaka ary ny sasany navelany ho vatoko boribory tsy nomeny akory na iray aza. Miangatra ve Andriamanitra sa mientraketraka ny anjara? Isika lahatra indray ve moa no hitsara ilay mpandahatra antsika fa aoka samy andinika sy eritreritra. Mafy izany, mavesatra tokoa. Tsy nahajery ny endriny ory kiala fa tsy nahita izay ampitonena ny fisambaravoarany fony. To tsarono maivamaivana teriny ny entiny mandreny an'ny hafa. To adinidininy ny fahoriany. Toy ny nefindra tamin'ity vehivavy ity ny aretiny na io mihitsy koa no nitondra aretina avy any. Angamba kosa tsy izany loatra fa ny izy kokoa maharary ny afero satria
voadona ny aty. Kanjo nifanena ihany ny fitompony mason'izy rovavy dia tonga ny famihana ho azy teo. Teraka ny fifanongorana am-po navona ny ranomasona rotsaky ny tantara mifandraindraika dia niraisin'ilay zazavavy hosilana nanomboka hatreo ity vehivavy tsy taovany tsy vorivoriny ity. Mampalahelo ny tantaranao. Hoy izy. Ataovy anatra ho andry izany. Hoy rasera mbola nikosokosoka ny masony. Tamin'izay injahany misy mikatrokatroka ao alatrano. Tsy tafatombona ntsony-kiala. Rojo fotsy izay. Hoy rasera. Variandresaka izy rovavy ka tsy nandre ny fiavian'ny mpanarato ny akatra an-tanàna. Ao mandamina ireo fitaovana nentiny izy izay. Angamba koa mikarakara ireo lambany lena tsy tia ny ahapetsapetsa ny trano. Mandrapiditra ilay tao ivelany efa tsy hitika amina. Tahaka ny tsy teo ny fiporitsany, mbola mahamenamenatra azy ny vadin-dramatoa io. Teny zaradinidiny ny menjady aminy fa ny amin-drasera sy ny resany teo ny nahavelo-panontaniana azy eraky ny lalana. Inona no anatra aminy? Izy tsy niteraka ve? Nahoana nefa izy no tsy nentina azo zaza mihitsy? Marary sa momba? Nahoana koa izy no sasatra miovaova vady foana? Aizaka dia efa impitona nambady sahady kanefa voatanora eritrerony ihany. Dia ho izany rehetra izany ve no mahafotsy atsatra azy toy iny? Sa izay ilay anatra? Miodikodina eo ny baraingo samihafa fa ireto ihany no mivongady. Manambady lava, tsy miteraka ary antikely. Dia vao mainka mampatahotra azy ity fanambadiany ity. Tombanany sahady ho lalana feno tsilo hitevika andratra ny fiainany no izorany. Avelantsika hikalamina sy ny eritreriny iriorio any fa ny ao an-tranony laozany no ndeha raha-maso. Natolotra ilay lehilahy ny vadiny ny vokatry ny diana hatramin'ny maneno akoho tany anivon-dranontany. Nandray fenandray ilay arona feno azan-drano ramatoa fa ny sainy mbola varim-bariana tany ho any. Ampifanatrehany ao aneritreriny ao ny tantaran'izy rovavy dia mangotika ny fony. Tsapany mivaingana ny lesoko ny fiarahamonina iainany. Se rojo fotsy. Hoy izy latsabava. Manahirana tokoa izany fiainana izany. Nahazo be sisika vavety any ange fa tsy ireo lampiamadinika ireo fotsiny. Saingy mbola teny Antsirana izay dia efa nisy nitsina teo an-dakany ireko. Eny, io rojo fotsy. Le ny elona tany amin'ny trano fisotroana omaly. Tovolahy zanatany azo ambara ho efa matoy, folaky ny ditra ny atanorana. Anisan'ny mba hanano fianarana dingana ambaratonga faharoa manokana tany Ambatondrazaka ihany saingy tsy nahatozo hatramin'ny farany fa sodokan-drendrarendra ka indro ny tanàna be von'ny zetra sy ny moro-pari efa saika maitso ny lomotra. Dia io asan-drano io tahaka ny akamaroan'ny mponina no fotom-pivelomany. Mbola tamin'io rano io ihany no nahitan'ilay vady andefo mandriny. Olona efa navariny famoizam-po leon'ny fiainany no naveriny indray tamin'ny finoana sy ny fanantenana ny ampitso. Noho izany indrindra dia nilozan'izy roa ilay vohitra nisy azy teo aloha fa naleony nifindra teto amin'ity tanàna ity. Indrisy anefa efa ho 3 taona mahery izao no nikambanany fa tsy nety nanana anaka mihitsy raserana dia efa natao aza ny fijaboana rehetra fantatra gasy na vazaha. Mbola onjon'onjon'izy mivady samirery ny fiainan-tokantranony. Tsy izany fa ikalamime. Hoy rasera sady revo nanavakavaka ireo azan-drano. Ka tsy izy le teo? Ieny. Mba mahafinaritra koa iny zanak'olona ray iny. Hoy rojo fotsy lobolana. Taraiky indray ianao. Hoy rasera ny menaneso. Izy ary nefa nambadiko. Tanky ny rojo fotsy. Latsaka mba amin'ny zavatra teny an-tanany, tsy nampoiziny ny reniny sofiny. Efa ela nanarahany maso ny zazavavy kely iny fa mba mahafinaritra azy. Tsy teny lasalasa tsy tsaroana akory fa mahafinaritra azy mihitsy. Tsy fantany hoe nahoana fa mahafinaritra azy fotsiny. Misy fiantanam-po misovoka ny anatiny ihany vao miserana iny kalamina kely. Any am-pony samirery nefa izany tsy hitany ho boraborahana. Manahoana tsara? Hoy izy niseho namototra akaiky ambadiny. Anambady? Zany taoko dia mavariny. Inona koa no mba fantatry ny zaza iny amin'izay fanambadiany? Ka tsy dalo kely loatra. Tsokonona angao e? Dia asa edy ma.
nangenahina foana teo rotsy fotsy. Raha sera kosa lasa nivoaka nanao ny rarahany rehefa voasokajy ny arakaraka ny karazany sy ny habeny ireo trondro tao anaty koveta. Ny mandafo ireo no anjarany, hitetezany varavarana, tsenam-barotra ary lalambe izany. Asa tsotsotra, tsy mila fahalalana, tsy mila sandrobe koa, finiavana dia ampy. Mifanentanentana amin'izany koa ny tambony raisiny. Tsy havitana inona akory fa zara raha mampiodina ny fiainana isan'andro. Ny fikatoanan'ny fotoam-panjonoana no vanim-potoana sarotra aminy. Dia lasa ny sainy, mba miezaka mitady toy ny olon-drehetra ihany. Ila hamono tena mihitsy aza indraindray kanefa tombola miroporopo lava. Tsy mety voailika eo ambaravarana ny fahasahiranana. Nahoana? Voaozina sa vintan-dratsy? Sanatria. Izany tsy misy fa ny olona no mivary lavo ny nahany. Ny tsirairay no tompona andraikitra amin'ny fiainany. Angady dombo izay no hiasany matoa tsy mahalaitra taningazana. Kanefa ho verimaina koa ny ezaka rehetra raha tsy ao ny toe-tsaina te hivoatra sy voafehy tsara ao anatin'ny fahaiza-mitsinjony ho avy. Inzay ilay feom-behivavy fa manako eran'ny elakelan-trano rehetrany. Ity ny loka e, sao dia akalapy ao. Sady mitohy mandeha ihany, averimberiny an-trano ireo teny ireo. Indraindray izy mifanena amin'ny olo-pantatra dia miato kely, mifampiarahaba, mifanantsafa, dia samy lasa indray, tsy misy mifampierikerika. Iny ramoseny fanena tamin'iny izao ankizy niarany anatra tamin'ny fahiny ary sokajin'ireo zaza tsy dia maharaka loatra fa nitahina manokana. Kanefa ankehitriny, mpanabe izy. Anisan'ireo mpampianatra nentohan'ny firamina vaovao iray ho mpiasa-panjakana raikitra farany teo ranamana. Motina ny fitafiny, milamindamina ny fivelomany. Lasa ny olona nahazo ny sahazan'izay nilofosany ary ny fiainany mba aiza kosa ny sendotokana izy. Mbola io bakozedreo ihany, mitety varavaran'olona ny mba ataony, mitavandra izay vola kely sandany trondrony. Ankoatr'izany manana ny tantarany tsy tiany ho saintsaina koa ny ramose iny. Aza mbabadra odra ihany, hoy ny teny irery ny te handatsany tenany. Zarara nandihy sekoly isera, tsy nahatozy fa nitsokan-daharana. Nitsokan-daharana fa somary votsavotsa ihany. Votsavotsa ihany fa ny antraika taminy fahakelezany taonandreny ny nanana azy. Efa nanana azy raha mbola tsy matotra akory. Tsy matotra akory ka hatramin'ny fianarana avy no everiny ho tsy antonina ny sainy intsony. Eny, ny sainy dombodombo no niteraka fahalainana, renibeny ny akamoana. Ny akamony natosiky ny fahasarotam-piainana andositra izay mampanahirana. Efa leon'ny fahasahiranana lava manko fa zanak'olona maro anakaraha teo ka nitady tany malemy azo anorenam-pangady. Dia ny fanambadiana ny mba takatry ny loha kely no zahatra iampitahana amin'ny fiainana tsaratsara kokoa. Kanjo rendrika izy fa rendrarendran-jatovo mbola tia andrakandrana ny nahalatsahany. Adalana ny azy, fanambadiana loloatra no efa nahadonendrinendrina ny sainy tany amin'ny W sekoly dia mbola zay ihany ny nolovainy ka no everiny ananantaranaka vanina. Hitan'izao ny vokany ary ampy ho saintsainy tsara. Mbola andeha izany koa ve ikala? Lalovandrasery indrindra ny toeram-ponenany io zazavavy io. Injahany any anaty bako any miteny mafy anjafiny ny babainy. Nifiritsiko ny teny tsy fampiseho masoandro ny nanaitra ka nanosika azy ampandrofina teo ampotitra ny vavahadiny. Sao koa mahakasika ny diany kala tao aminy ty mampitabataba-ndra fotsy. Eloza tena mirikarika eraky ny tanàna. Hoy izy. Fa tsy mba malala manao taba. Olona efa hitondra tokantrano tsy tokony ho lava tongotra intsony fa izadra raha tsara. Amin'izany ny teny vetaveta miridritra variraraka mandratra sofina, tsy mampino ny hafa foko. Tahaka ny tsy zafin'iny no hitenenany. Fandre amin'ny olona amin'ny faritra manodidina analoatra ny toy izany. Vao miakatra ambonimbony ny marim-panany resaka ifamaliana, indrindra moa raha misy mampisafoka kely izay dia velona ny ompa sy ny fiozonana rehetra tsy misy olopady, tsy misy mpianaka sy mpianadahy. Le miteny koa rehefa mitandrifiny tsy manava tsaranga fa manao avokoa na lahy na vavy na mbola tanora fanana efa lazondazony
ary na olona mba mendrika aza ihany na efa jolaham-boto raha teo azy. Nanaviandrasera hatramin'izay ho fitenenan-dratsy efa raiky tapisaka amin'ny olona sasantsasany io ary tsy nety nahafolaka ny sofiny hatramin'izay nefa mba inona moa izy eo anatrehan'ny be sy ny maro. Ny azo mivady be ireto mba miafina sady rehefa tezitra ihany fa nen'ny sasany efa entin'ny fahazaran-dratsy dia mikoriana ho azy eny ambavany toy ny rano andriana ny teny mamofadika na dia resaka tsotro izao sy efa eny ankavoriana aza dia tsy tana intsony fa misolifatra foana. Nisy fotoana mba vakitaraina ihany tamin'ny vadiny raseraka nefa toa ny vazivaziany io fotsiny. Izany ny tambavy ny fiteninay aty ary ianao tsy iompiomby mihitsy fa nahoana hoy ny vavy ka ny mpiandromby tsy maintsy miteny ratsy hoy ny raikalahy dia atreo. Resahany izany fa nitombo tokoa ny isika ny reto R.D.B sy renimbenjaza mivoana amin'ny lalana tsy hanoritany azy hono ilay zafiny. Mafy ny mahazo anikala mbola ho ady sarotra ny azy fa tsy ratsaka izany koa ny mbola miandry andrasera ny toy ny tena hanampy. Mila misinkina mafimafy ireo fa tsy ho mora ny tolona. Ny atahan'ilay mpivarotra lapiany bako nampangotsoka ny fondy mbola tsy misasaka tsinona ny entany na noho ny diany indray izy na noho ny diany hatrany. Efa misy mirava sady ny mpianatra sasany ny andro nefa vao manomboka misandratra. Eny misiosio teny fa teraka any amin'ny hopitaly hono ny mpampianatra ireo. Toa naniraka azy hitondra ny varony eny amin'ny tobim-pahasalamana ambaratonga faharoa izany sady mba olona fantany raha teo ilay mpampivelonao. Atoko iaro hoe ho jerena? Maimaika fa mbola hisafy-piteraka. Raikitra ny adivarotra saingy tsy nifanaraka ka nilozan'ilay raha-matoana monjy ny raharahany ny entana mbola mivelatra eo anoloany. Ny anana fotsiny teo ilay mpivarotra. Miavona mihitsy ny rasazy iny. Hoy ilay vehivavy sendra teo te ampitony ny fangasiasin-drasera. Raha mba fantatra tia miteny ity mantsy fa io mpiasan'ny fitsaboana tsara iny io dia iray kilasy fahiny tamin'ny mpivarotra ihany sady mbola mpiray tanàna amin'ny hatramin'izao dia izy indray no gaga. Saingy tsy mifankalala tsony moa fa efa saranga-piarahamonina samihafa. Tsy kary indraindray fa mandosondositra azy rasazy. Menatra ny atao hoe namany angamba na matahotra koa ny angatahany trosa kely indramina. Dia foana amin'ny fahatsiarovany ny lalaony arahana taloha rehetra. Maloka teriny endrika sera. Ny ombo mahity koa tsy lelafi ny namany fa diranovana mantsy izy ka tsy hananan'ny olona ena maso. Ny R.D.B natao ifanavitra indray tia no vao mainka manao tsindrio falavo. Raha izay manko izy no mba nitsakotsakony nenina ny famisafisana ny lasa. Nilozan-drasera ny tobim-pahasalamana. Nandiso fanantenana azy raha matoa mpampivelona. Eny an-tsena no andaniany entany sisa. Tamin'ny trano fivarotana zava-pisotro aloha ny nalehany. So mila atao tsakitsakiny ao. Niditra izy vahiny iray miaraka amin'ny malagasy iray no indro misotrosotro eo. Fantatra amin'ny fietsiny fa mpanao vato ireo. Relaza ny fibosesiky olona amin'izany toeram-pitrandrahana vaky amin'ny ilany atsinanana manamorona ny ala izany. Vahoaka be no hany. Pitrandraka ny ankamaroany fa amin'ireo koa ny mpivarobarotra enta-madinika mamatsy ny filan'ny mpiady vato. Ary zary misy hatramin'ny mpampanofa-tena aza. Mielingelina akaikiny mpivarotra zava-pisotro mahamamo eny ireo. Lafo ny vidin-javatra amin'izany fa tsy faina amin'ny sarany telo eny amin'ny mahazatra ny sasany amin'ireny. Samy mba manararoatra kely eny fa samy mba mahay anakarena tampoka. Eny, samy mba manonofy isonanina amin'ny fiara efatra mikorisarisa. Atao ahoana fa mahantra ny vahoaka, mahantra eo ambonin'ny aren'ny tany miavovona. Mitelindrora fotsiny rojo fotsy rehefa sendra olona mitantara ireo namany nandroaka volany tapitrisany avy any. Ao ny namoaka kojakoja ny-tokantrano vaovao sy lafo vidy, ao ny mahazo moto na kibotana fiarakodia, ary ao ny nividy tany sy nanamboatra trano, ankoatra ny rendrarendra madinika isan-karazany izany. Tsy debe anefa ireo hita ho nahazo fa izay vitsivitsy tsara vintana ihany. Ireo vahiny no tena mitsentsitra ny tombontsoan'ny fitrandram-bato, saika Sri Lankeny ankamarony, anisan'ireny ingasa daty. Any aminy tsinona ny vola, mandray ny entana izy ary mamaritra ny vidiny arakaraka ny karazany avy.
tsy mitoetra amin'ny trano ireo vahoaka marobe ireo. Aiza koa moa no ahitany izany any an-dakirabe any? Fa raha tonga ny alina hitsarana dia samy mitsitokotoko manorina lay kely tsotsotra azo andrina eny dia izay. Endre mahavariana ny mitazana ny loasay sy ny tanety amin'ny aizy takariva tafarotsaka iny. Feno jiro kely be dia be etsy sy eroa, toy ny kintana eny an-danitra miraraka amin'ny tany ka mova tsy toy ny any an-tanan-dehibe ireny. Fa mbola mahavariana ka mahavariana koa ny fahafatesan'ireo jiro kely marobe mandravaka ny avon'ireo rehefa injay misy kokana famantarana tampoka milaza fa mialany ny miaramila mpanao fisavana. Poto izay dia toy ny indray maty ireo afo rehetra ny tsy lopolopo teny, tahaka ireny herinaratra tapaka ireny. Safotry ny aizina ny tontolo manodidina, ka izay vao mahatsiaro tena ho tafalatsaka ny kodaoda tokoa, ary samy manao izay hanavotany ny tenany. Voadify nefa ny miaramila dia toa mifanao fotoana mirohatra miverina indray ireo olona ireo. Tsy asa milamina ny fitrandraham-bato any, fa asa ifanaovana fanenjika sy fangalam-pery amin'ny mpitandro filaminana. Raha azony kosa dia rofony daholo izay tratrany any aminao ka savainy entrany anaty akanjo rehetra any dia miala maina sy mangahiahy eo ianao. Tsapaningasa daty izany ka najano ny fanaramana gaona miady vato. Nahafaty antoka azy io. Ireo koa raha tsy ambenana misy manafina ny vato azony fa mahatsapa ny fanararotana ny herintsandriny angamba, dia miamika amin'ny ety an-tanàna no ataony, mitanto fotsiny izay azony mpitrandraka tonga ao aminy. Nahazo misimisy avy any angamba ka mitady izay azo elana voly, dia ao amin'ny bara no mikorana miaraka amin'ilay olo mahatoky azy. Ao tsara le fasy? Hoy ilay vahiny hita ho mahay teny gasy tsara. Natsangan'ilay fasy ny ankihibeny sady nitsiky kely izy ho mari-pahafampony. Mba niaingitra kely teto ny tovolahy. Najano ny toka gasin-drazana mahazatra azy fa nanandrana ny tendry rony rano mahery avorazana rony izy mba miaraka amin'ny vahiny. Aoka, aleo ety ansika fa le tary amoron-drano tsy misy toerana tsara loatra ahafahana mianka amin'ny voariko. Nanjary natahotra antsika hatramin'ny ankizy aza. Azonao, ireo izany le nitondra fiara tary amorom-pary nampisambadidaka ny fokon'olona. Tsara vintana ihany lereo nalaky ny ala fa saika tratra ny fitsaram-bahoaka tsy fidiny tany. Maimbo ra zao ny mponina amin'ity tsy fandriampalemana miseho lany etsy sy eroa ity. Za mila tovavy mbola tsara. Hoy Sadaty noho niakatra ny herin'ny rano afo nosotroana. Be dia be any. Hoy le fasy. Fa ianao foana ny heriny. Mahita ianao le fasy? Omeko volamena 5 grama. Tsy mila efa niasa ratsy reny. Taitra le fasy nandreny teniny. 5 grama? Vola be izany. Andraso ary fa ho karakaraiko ianao ataovy matotra fotsiny. Matotra? Vovao no ilaiko. Mbola tsy nipoahana. Entana tsara foniny antsika. Hoy ilay mpanompo mahatoky. Ary ngaho tsy azo mipatrôla le hitantsika tary amoron-drano tary. Tsara iny. Hoy Sadaty mbola tehana mafy. Sarotra ny andainga fa izy aloha manje. Mahatoky ianao le fasy fa mbola madio 100 isan-jato. Iza nikasika zazakely ohatran'iny. Ny loharano mbola tsy nodikaim-borona. Ianao ny tsabaka eo voalohany. Ataovy tonga etao anatrehako ary. Manga ny resaka. Fa tsy ravina kosa raha sera sendra ny serana nahareny sombondresany. Hainona zavatra toy ny bary tony. Sangy raha mba azo nohonina mantsy fa io resaka vehivavy konokononindreo io dia tsy mahakasika an'iza akory fa hikalamina kely ihany. Eny akaiky ny tsena no andanin'ny ambonentany. Sady efa andalo raha teo izay ny fiarabe mpitatitr'olona mivezivezy mianavaratra sy mianatsimo. Natonjanahary ho toy ny andro ny fehviany ilay fitateram-bahoaka fa iny misy anankiray avy any avaratrany ny ato teo an-tsisiny teo melohany anohizan'ny diany hiazo anambatondrazaka. Raha vao misy fiara mijanona toy izany dia indray mirohatra manatona ireo mpivaro mandeha mivingitra ny entam-barony avy. Sera! Hoy ny feon-dramatoa iray ny antso. Rasera! Zany hafaliany ny fanenaka sendrasendra indray tamin'ilay sakaizany indray nihira tamin'ny fahiny. Aty indray anga? Ie, manambady aty. Ary avy aiza? Zavona mitahiraka tany Andilamena tany dia ndeha mba hody amin'izay. Tsy miavona toa andrasa azy io fa tsy manadino ny fampizarana ny manta sy ny masaka fahazaza.
mbola mifampisomongamonga aza. Nojereny ireo trondro dia nividy izy. Nalainy daholo ny ambony teo, ataony voandalana hono. Malamalana terira sera, tapitra ihany ny lokany. Lasa nefa nieritreriny. Fitite hividy tokoa ny enti namany sa mba fandraisana anjara amin'ny fanamaivamaivanana ny fahasahiranany fotsiny ihany. Tombana ny mantsika bolangina sy velombelom-bolo ery io. Izy kosa malefolefo ary raha mbola miaina noho izao dia atahorana ho voavozon'ny elika eran'ny lalana. Miariary ny elan'elam-piainana. Narikivy rasera, tafida daholo ny zanaky ny olona, nianatra ireo tsinona. Fa izy mba nasondritry ny hatsarany ihany fa naboretaky ny adalany. Eny, tsy ilaina akory ny mitantarinina. Azo vakina ety ivelany ny fahosampivelomany. Nitsehitra azy le namany ka nandroso hevitra avetrany ho mahita lalana ampidirana azy ho mpiazam-panjakana raha tiany ka misy baoritra sendra mipirina farafaratsy ny BPC any Ambatany any. Mandray mpampianatra marobe mantsony izao ny fanjakana, saingy aiza moa no hanana ny seran'izany. Izy mbola taiza dia efa niady tamin'ny penina sy ny kahie. To reny nivadika handatsalatsa azy ny resaky le namany. Nitambatra ho nenina tongotra aman-tanana nanaikitra ny aty fanahany ny fahitana azy mandimandina manatrika eo ny amavomavony. Dia sentro sisa no injao mipololotra. Raha mba izay mantsy izy no nanohy nianatra trany fa tsy maimay anambady, ho hafahafa kokoa noho izao ny fiainany. Eny, na tsy ho tonga amin'ny tampony aza fa mba niambozina ny bakalauréat monja. Angamba mba nisy mangirana hitany ihany na dia ho fahalalana ankapobeny ho entiny andaminana ny fiainana andavanandro fotsiny aza. Ny ranoraraka tsy azo rofina intsony fa nianatra kosa mbola azo afafy hatrany. Rankizy Malagasy raha mbola azo atao no mamonjy sekoly vonjeo ny dabe misy ny antondra-rahanao sady didinao amin'ity firenena iaraha-manana ity izany no mahasoa indrindranao koa. Fa ho aiza ny tanindrazantsika raha ilozanao miataka ny anjaranao. Ny fianarana ihany no hanolovaso ny sahirana ary ianareo no avy ny firenena rahampitso. Lasa ilay fiarabe miatokely teo. Tsy voatonina akory hoe izy ny olona, nefa atao inona moa izay anarany sy ny momba azy ihany. Tsy hiverina intsony izy tsinona. Ny afatry ny fandalovany teo no aoka ho tanana ao an-tsaina mandrakariva. Misy mijery kala, misy manara-maso. Fantany ve fa ifantohan'ny mason-dehilahy izy. Mahavatra miambinambina ny fipoirany eny an-tsampana an-dalana eny mihitsy ny sasany. Ifamezivezen'ny olo-maro ny lalambe sy ny sakely-dalana rehetra. Be tovavy amin'ireny ary misy dia soa tokoa. Na nefa vantony na ny mbola tovony, fa dia ikala ihany no tediavin'ny maso nyity raikala ty. Eny, izy hitazatazana fotsiny tandindony. Raha azo atao ikazaka ny fitompony masony ka ho sendrantsika ny monja. Tonga azo no onona ny ora ianarany, ny ora iravany, ny fotoana sasany ivoahan'ny trano, dia ataony izay ifanenana aminy. Tonga lasa ny isan'andro izany. Sendrasendra moa tafapaka ao am-potitsofony ny feon'ny kalakely miantefa aminy dia izay fotsiny. Feno ny andron'iny. Mila mifankahita aminy, izay ihany. Kanjo, vao mahita zazalahy hafahafa fihetsika eo anilany dia te hitrotra, te hanakana. Tsy tantiny raha sendra misy misakorokorika le zaza. Loza nge ny aromontany raha mahita io sakambin'ireo namany mpiara-mianatra aminy. Ila hisondrotra ny tosi-drahany, tsy vanona ny hostoniny eny le gona kely. Lasa saro-piaro fotsifotsy, fa izy indrindra io. Tsy nampoizin'izy tenany ny fihetsy ny vaky-barara namboraka fa tiany kalamina. Tiany ahoana nefa? Noho ny toetrendrika mambikany sa noho ny fitompony masony? Noho ny alemem-panahiny sa noho ny inona? Tsy fantany fa raiki-pity koa izy. Ny tamberina ve niditra ny fahiny mbola tsy fongotra tarangana? Asa fa raiki-pity amin'ny fotsiny. Raha mba fantany koa mantsy fa tsy ny mofo ihany ny satry ny rojo omena azy fa ny fitiavany indrindraindrindra. Kanefa ahoana no amborahany izany? Impiry moa izay ry zareo ny tafaraka manokana fa tsy nety ho vaky ilay tahiry masina sarobidy ao am-pony. Matahotra ny vadiny sa matahotra ny tenany ihany?
ady ho azy io fitiavany safimorona mitady hitobaka amaky fefilo io. Mahagaga nefa isaky ny tsy toa ilay tiany koto dia sady manontany teny any Akanosana izy no misaotra an'Andriamanitra mbola namatotra ny lelany tsy hamadika ny fifandraisana. Hitako kalamina amiko. Hoy izy ny ary tena melo. Toreradreraka sy maimaina dia ny fidianako mofo. Hitako miraiki-po amin'ny mihitsy ianao. Hoy rasera mba avaky vava. Ny ahotra rojo nandreny fanamariam-badiny. Antahorany ho vaky hiparasaka ny mandevilevy ao am-pony. Mila mandinika izy. Toy ny jiro mena fampitandremana azy zany lamindamina amin'ny fihetsika sy fiteny rehetra ataony. Mahagaga izy iny. Hoy rojo fotsy mody tsy rototra. Misy manahirana azy mihitsy angamba fa ohatry malomaloka sy lasa eritreritra zany ny fahitako azy. Tsy fantatrao tokoa. Hoy ny vadiny ny sento. Manana olana lehibe kala. Tereny balansy mibabainy anambady an'izany rasivy zany izy. Fifanjevona ny azy telo miafy ao. Tsaroana rojo fotsy teo ilay merin-da tany amin'ny trano fisotroana. Tadidiny ny tovolahy iny ary tsy matimaty ny lolo. Dia hitrotra izy mandreny resaky rasera. Dia hanoatra ny jadony lehibe. Dia hisakana ny kiribibin'ireo. Kanefa moa mba inona ny fahefany amin'ny zanak'olona. Ainy tomany tokoa zany na amena ny masony iny fa nafiliny ako. Mafy ny manjo azy. Hoy rasera. Ny ao anatiny manaikitra ny biby dimeringerina ety ivelany koa nefa mbola andosirana. Tsy nahateny rojo nijery roa vehivavy. Makasika ny zoron-damba ny lelafo. Ary satria ambalahana ny ranombary dia tsy vatran'ny rasera ho gobon'ny samirery-tsony ny resak'izy vehivavy fa noborahany tambadiny tamin'ny antsipiriany. Mihady rery izy. Hoy rasera namaraparana ny tantarany. Tsy maintsy manampy azy amin'ny fomba rehetra sika mba tsy hatateraka amin'ny fikasan'ireo ray aman-dreny be an'ireo e. Sa ianao hialangalana amin'izany? Nanaiky-lembena ny ralehilahy fa mbola tsy azony tsara ny toerany amin'izany. Nafanafo kosa rasera itsy an-daniny, nitady ny paika rehetra toy ny mpitaritafika mandrafitra ny tetikadiny isetrahana ny mpifanandrina aminy. Tsy azony onona velively fa manomboka eo am-potony ny fahavalo ediny. Dia nivady andefo mandriny amborahany ny andro amanaliny. Hatraiza ny fetran'ny herin'izy roa vavy amin'izao raha manahirana izao? Irojo fotsy ero vaka sy sanganehana fatratra. Ekeny ny ady, kanefa ny tolona ho an'ny sera ve tsy tolona ho amin'ny tenany? Dia mihazoazo eo ny sainy. Itolona melona ny fitiavany mba hita masoandro ve sa itolona molaka ny fitiavany ho matomomboka ao? Iady an'ny kala sa iady ho an'ny kala? Mo diso embosalama raha mba ny milasaka an-kady koa hianika ny azo akany anjarany. Avalony ny aminy mba ho anjaran'ny mpandalo ve ny voninkazo tandrifiny lalany? Avelany angalary ny mpangalatra ve le vony mbola somaravo tsy ritin'ny mpitazana? Arindro ny mpiaza mamelatra ny fandriny etseroa arakaraka ny toetran'ny tontolo manodidina sy ny fomba ny vorona jokoiny. Lalina ny fahaizan'le fasy. Tonga ny teo anatrehan'ny sadaty ihany kalamina kely. Io izy patroa. Tanky ny kala. Na tsy aro tena ho tsara fitaka. Hafa manko ny resaka natao taminy. Ay le sirilankeny ny andry ny fahatongavany tao amin'le tranon'olon-tsotra nitondrana azy. Faly mahitanao. Hoy ilay vahiny. Tonga soa ianao. Iza ny anaranao? Kalamina tompoko. Hoy kala mbola nangenahena teo. Voarainao jiaby ny fanomezana nampitondraiko ho anao. Ny atokatoka fotsiny kala. Nomeko reny. Hoy ihany io. Fantatrao? Satria tiako ianao. Alaiko vady ianao e. Za manam-bola be dia be, tsy laninao. Sa inona ny tianao? Nivingivina fotsiny kala. Na tsy aro ho silaka manoloany ty lehilahy lehibe mbola misara adala aminy. Soloko tsara be reny akanjonao reny. Ny kapanao mila atao vaovao. Reny ratsy. Aigle d'or tsara. Aseho aho hoe ny tananao. Namelatra malaina ny filatanany kala. Asiana peratra io dia tsara be. Asiana rojo volamena koa ny tongotrao. Zany ny lamaody. Tsy manahirana zany. Za manana vato sy karazany sarobidy. Mety aminao. Ataoko tsy toy izao tsony ianao hoe marina zany. Toy ny anjely kely miakatra velona any an-danitra ny heveran'ny kala ny tenany mandreny firesaka le vahiny. Tsy misy asambarana mihoatra izany tsony.
verivery ny sainy. Ianao koa hividianako finday avolenta be dia iresantsika. Mahefy be anao sa tsy misy tambajotra ty? Ho hitanao fa afaka miresaka any an-dafy ianao. Ary raha manaiky mbola hoentiko any koa. Aterina ianao fa zamaika eritrereto tsara ho lazaiko ireo fa hiadana ianao. Ny tara indray nasefa ny talao mihitsy kala vao nalefa ny sadaty nampanadiriny an'le fasy. Kanjo vao teny akaiky ny tsena dia efa nampidininy io fa makiverina izy. Nisy nahita tsara ny elan'ny fiara ka vakivava tamin'ny namany teo io. Oa le retsy. Hoy le io talanjona. Manao a? Zany ny faramandimbe tompon'ny tanàny Atsoarina Rabire. Hoy le teo akaikiny. Izy ndray tsy ratsy safo ny dadany zary reny nga tsy fantatrao. Namela voromanga ihany izy mivady Dify kala. Ireo pitakoritsika sisa teny. Atairana ny azy niditra ny trano. Nigedrigedrin'izy mivady lehibe ny natahorany kanjo. Le rasivony efa io mitonatona ny sahady miandry ny fiaviany. Tsara resaka ery amin'ny ao an-trano. Amin'izay tsy mba eny ambony seza toy ny vahiny rehetra no ipetrahany fa itsy amparafaran'olo le azakatsaka no mitsinatsinaka soamantsara. Tsy fahalalam-pombo zany raha ny fomba an-tany nefa asa mora efa mihevitra ny tenany ho zanaka trano le dalaka afaka manao izay tiany atao. Marikira ihany ny hoditrikala ray manontolo noho ny lazana fa hijanona ilafika atory rasivy fa tsy tafody intsony. Inona no ataony amin'izany? Avelantsika eo ikala hiatrika ny adiny fa ndeha hitsampikinantsika ora vitsivitsy aty aoriana ny tantara. Ao amin'ny trano fonenan'ireo tanora mivady, raha mbola niadevitra ny amin'ny anampiana ilay zazavavy iny izy roa, teo ampiandrasana torimaso indrindra no injay nisy olona tao ambaravarana. Narehitra ny jiro. Madiva anondro amin'ny 7 ora ny fanjaim-pamantaranandro. Efa alina zany raha ty ambanivohitra. Rasera voay Akory ny agagan'izy mivady no nivoainy any trano. Ikala amina kely ty mitsopotsopy rery amin'ny andro alina ity. Fa misy inona ny tonga maizina be? Hoy rotsy fotsy gagagaga. Noroany angandry? Hoy rasera dodona. Nitsoka? Hoy kala mbola sempotsempitra niditra. Tonga ao rasivy. Navelako atory tsara. Avy eo dia nilasa hoe poritra. Ary nivoakiny dia lasa. Ny tanaka izy mivady. Ny aiky ny afetseny sy ny fahasahiny rehetra ary niderany nataony. Raha tsy zany tokoa dia ny fahamasinany no ho voahosihosy tao mandritry ny alina. Nanamboatra fandriana manokana dabotahany ho an'ny tena ny rojo fotsy fa izy roa vavy kosa navela ny kambana tero amparafara. Nampatsiaha andrasera ny lasa ny tany ampitandrefana tany ty trango ty. Efa tratra ny toy izao koa izy fony nipetraka tao amin'ny rahavavindreniny. Nampatoriany io lehilahy tao aminy. Tsy mba hafanitsoka izy tamin'izany. Itsoka ho aiza amin'ny andro alina ny an-tanin'olona koa moa. Fa dia niaritra ny adalany rehetra tao. Ay, mpanera olona le nentoany. Efa zatra ny fiainany vangavanga any io dia ny zaza tonga ho aminy nataony fitadiavam-bola. Rehefa nitady matetitetika ny toy izany, izay sera vao tapa-kevitra anao izay ialana tao aminy. Dia tafalatsaka tamin'ny ela antitra efa misotro ronono vao ny sarabady indray raha vao 12 taona monja. Fa efa leony ny andrakandrana ataon'ny zatovo mitovitovy taona aminy raha teo. Mo maikio hiala teo ambany ziogan'le nentoany ary tsy niverina tao intsony. Mafana ny tafasirin'izy telo miandry ny mamatona alina iny. No azavaindrasera tamin'ny kiala teo ny mahasarobidi ny fahadiovan-jazavavy sy ny maharatsy ny mbola kely dia manambady ka nampirisihany sy nampahireziny azy hiady hatrana raha mbola misy ihany ady azo atao. Nidonaka ny resadresaka ka nisasaka teo ihany ny alina. Matory tsara londry izy zao Hoy rasera. Rapitso mody. Tsy ody zany ara mbola ao rasivy. Tsy mety zany, tsy maintsy mody ndry. Matahotra amin'ny palaso papay Ary tsy mba misy havanareo akaiky ve azo ilazana an'izao zava-manairan' izao Hoy rojo fotsy tsy naharitra. Ny zamanay nefa izy lavitra any. Tsy mety loatra manko izao Hoy indray rojo. Raha mbola eo ny tompokavana andro azahoana tsiny amin'ny fianakaviana. Io fa ateriko any aminareo ary ndry rapitso Hoy rasera. Nefa alohan'izany iresaka amin'ny mpampianatra anareo ihany hidinika amin'ny amindry. Zahay vao mandry ny resaka. Mandry tanteraka ny tanàna.
efa nieso ny rojo fotsy. Mbola ifomaraina izy ary mbola tsy kikandro akory ka mbola tao anatin'ny torimasony volamena izy rovavy dia efa iny ny lehilahy nandray ny aratony amonjy ny fitadiavany. Kanefa tsy tafatombona maharitra tany no ity raharaha manahirany ity fa indro nifanena tamin'ny andianombo midina ireo keny an-tsaha. Fomba tany diso no manditsoka azy. Ny antony satria voatanora-dolan-tsento dia tadiavin'ny sasany alefa hanambady. voatanora-dolan-tsento dia tadiaviny tsy mataotody ho viraviraina. Zaza mbola tokony hianatra ve? Zaza mbola tsy ary tanteraka? Na eo amin'ny vatantenany na eo amin'ny fisainany dia alefa hanambady voatavo tsy mifandraka. Nosoratany Rija Aljona. Mbola itoy